Dia miarabantsika rehetra indray amin'izao andro sabotsy maraina izao. Tonga soamatsara eto amin'ny fandarana samedi biblika. Faly ihany koa mihaona amintsika eto amin'izao fandarana izao. Eto am-piandohana moa dia manararaotra misaotra manokana ny teknisiana dia tsy iza fa Andriamatoa Ramiandrosoa Tsihory. Izy moa dia tsy hafa fa zanaky ny pastora Ramiandrosoa Stefan, pastora vao nivoaka navita fianarana tamin'ny STPL teo moa zany. Dia anaraka ny fampianarana sika ka ny lohahevitra izay ho arahantsika dia ny hoe ny tanora sy ny asa fanompona. Ivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay io misaotra anao zahay, omenao ty fotoana ity indray ka afaka manatanteraka sy manaraka izao fampianarana eto izao. Dia matoky zahay fa ianao no momba anay tsirairay avy, ianao no manome anay ny hery sy tanjaka ary fahasalamana ahafahana matanteraka izao fampianarana izao. Dia taio ny mpanaraka ny fampianarana rehetra mba hahazo fahasoavana avy amin'izany. Ary ny fitaovana izay ampiasainy eto koa dia apetraka feno am-pelatananao mba handeha tsara. Dia mamelany elokay mamirafo aminay amin'izay rehetra tsy fahatomombanana sy tsy fahatanteranay. Misaotra ry Tompo tianay io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika moa izao fampianarana izao dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy voalohany. Mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dieny tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Amen. Ny tenako moa dia pastora mpitondra filevana Namehana, ny fitandremana Ebenezera Sabotsy Namehana, ary dia faly miaraka amintsika eto. Ny lohahevitra izay ho velabelarintsika dia tsy aivina ihany hoe ny tanora sy ny asa fanompona. Tiako ihany koa ny manamarika fa raha miresaka ity lohahevitra ity sika ny amin'ny hoe ny tanora sy ny asa fanompona dia miala satroka eo anoloan'ireo tompona andraikitra rehetra isan-tsokajiny ato anatin'ny fiangonana Luterana Malagasy ny tonia ny tanora isan-tsokajiny hatrany amin'ny sampana foibe hatraty amin'ny synodam-paritany, ireo filoha-tsampana tanora KTLM any amin'ny fileovana fitandremana fiangonana. Fa tsy ao anatin'izany andraikitra zany moa ny tenako. Kanefa amin'ny mahapastora dia andraikitry ny pastora ny mitaiza ny olona rehetra hatramin'ny zaza madinika indrindra, ny tanora indrindrindrindra hatramin'ny lehibe indrindra. Ka hoentiko araka izay fahitako azy sy izay heveriko fa tokony tandrify atolotra antsika amin'izao fampianarana izao ny amelarana ny lohahevitra. Tsy ilaza koa hoe fampianarana fa tsy dia ny tena no mahay mampianatra indrindra, fa dia famelabelara-kevitra no atao ary vonina ny mamaly ny fanontaniana moa rehefa aveo araka ny efa mahazatra atsika. Zay no hoe fa ny tanora sy ny asa fanompona. Io teny io dia mamaritra mazava tsara fa ny tanora dia manana izay manandrify azy eo amin'ny fiainany, eo amin'ny sehatry ny fanompona zany. Andeha mba hosoritatsika kely aloha ny teny izay mandrafitra ity lohahevitra ity mba azahoantsika miresaka azy tsara rehefa avy eo. Raha miresaka tsika ny amin'ny hoe tanora dia iza moa no voatondro amin'izany hoe tanora izany. Betsaka ny milaza
fa rehefa resahana ny hoe tanora de ny taona no mitondra azy. Tsy vitsy ihany koa nefa no milaza fa tsy de midikinina loatra ny taona, fa ny saina no tena mamaritra ny mahatanora. Ka na dia efa 70 taona 80 taona azy ianao nefa mbola manana ny fomba fisainana sy ny fijery mahatanora hoy ireo, de mbola tanora ianao. Eto raha ny tena ho resahany de tena izay voafaritry ny taona mihitsy. Andeha angamba ometsika famaritana tsotsotra hoe ny taona manao ahoana moa zany no tena tiana hokasiana am'izao famelabelara-kevitra izao na izao fampianarana izao. Raha jerena dia manomboka miakatra eo amin'ny 12 na 13 taona ny olona de efa mahatsapa fiaina mpahatanorana eo amin'ny lafiny maro, efa te hanandrakandrana zavatra maro, efa te ahita fiainam-baovao ivelany fitezana sy ny fitariany ray aman-dreny. Ka raha iresaka zany tsika eto de tena ireo atao hoe adolatsento, manomboka eo amin'ny adolatsento na ny miala sakana am'izao moa ny taonan'ny olona de atao hoe efa somary midina ihany ny salan-taona, de efa manomboka manandrakandrana zavatra maro, efa manomboka te hiala eo amin'ny fitariana sy ny fifehezany ray aman-dreny. Ka zay mahatonga atsika mieritreritra hoe 12 13 taona de efa voakasika ao anatin'izao resaka zay ataotsika zao. Mariako manokana fa raha ny fiangonana loterana malagasy dia mametraka fa raha ny olona manana an'izany taona zany de mbola azo atao batisa anjaza. Fa efa mbola tokony ho tazonina ve zay hoe 15 taona 19 taona mianatra confirmation zay. Zay ny amin'ny resaka hoe tanora. Fa raha mijery isika ny hoe ny asa fanompona eto de mariako fa tsy voatonina manokana ny hoe asa fanompona eo amin'ny fiangonana, tsy voatonina manokana ny hoe asa fanompona eo anatrehan'Andriamanitra, fa ataotsika malalaka arak'izany izy hoe asa fanompona. Ka amin'ny mahasa fanompona azy dia tena misy tokoa ny andraikitra miandry eo anatrehan'izany. Raha lazaina tsotsotra ao anatin'ny fifampitondrana am'izay mahafanompona ny fanompona de misy zany ny tompo ary misy koa ny mpanompo. Rehefa resahana zany atao hoe fanompona de ny andraikitra na asa ataon'ny mpanompo manoloana ny tompony. Ireo teny anankiroa reo no tena mavesa-danja ao anatin'ny atao ty loha hevitra ty ny hoe ny tanora sy ny asa fanompona. Ka ireo no nosoritatsika vetivety tsotsotra teo. Hiditra amin'ny fanazavana sy ny famelabelarana amin'ny ankapobeny am'izay ary sika zao. Ny tsy maintsy jerentsika aloha satria ny tanora de tsy hafa fa olombelona. Ka ny lanjan'izay maha olombelona ny tanora zay no tsy maintsy jerentsika ary tsy azotsika dinganina. Mila apetraka tsara fa ny olona tsirairay avy misy sy miaina eto an-tany dia tena sitrapon'Andriamanitra ary programan'Andriamanitra. Io zany de tsy maintsy apetraka tsika tsara. Tsy misy olona na iray azy tonga eto tany, miaina eto tany ka tonga amin'ny hoe kisendrasendra. De misy resaka somary mampiome kely ndray ny ray moa. Ary efa mba tanora ihany tena maheno resaka ny tanora taloha, efa antitra ankehitriny moa.
fa dia asana misy tokoa zany olona hoe teraka par accident. Everiko fa tsy misy zany, fa tena programan'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra no mampisy ny olona anankiray matoa ary ety ambony tany izy. Araka ny mahaprograman'Andriamanitra azy, araka zany dia Andriamanitra tenany mihitsy no nanapa-kevitra. Andriamanitra tenany mihitsy no tompony safidy nampisy ny olona anankiray. Ary ny antom-pisiny ny olona anankiray eto tany dia tena miaraka amin'ny famoronan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra no nanapa-kevitra ampisy ny olona anankiray ary mamaritra ny antom-pisiny. Tena zavatra tsy maintsy apetraka tsara zany. Tsy misy olona zany eto ambony tany eto na iray azy tokony eritreritra hoe za ty ary mba ahoana, za ty ary ve mba misy dikany. Tokony hafantatra ny antom-pisiny avokoa ny olona tsirairay avy, ary ao amin'Andriamanitra no ahafantarana izany. Ivelan'Andriamanitra zay nahary tongotra matanana dia tsy misy fomba na lalana ahafahantsika mamantatra ny antom-pisitsika tsirairay avy. Etiko anamafisana izany fanazava-kevitra ataoko izany de zao: raha mijery isika ny olona rehetra miaina eto ambony tany, araka ny statistika zay fantatro, de mety efa mahatratra hatrany amin'ny 700 tapitrisa ny ponina. Ireo olona rehetra miaina reo de tsy misy mitovy na iray azy. Zany hoe ny olona rehetra miaina eto ambony tany de tena tokana amantany, tokana amantany, tsy manam-paharoa. Ka ireo rehetra miaina eto ambony tany, ny olombelona no resahako zany, dia tena nofaritan'Andriamanitra hanana ny maizy azy tsirairay avy. Io zava-dehibe io. Eo anatrehan'izay zany dia resy lahatra raha ny tenako manokana fa izaty ianao mijery io de tokana amantany, tsy manam-paharoa. Rehefa tsy eto itsony aho, rehefa tsy eo itsony ianao, de tsy misy mahasolo, tsy misy hafa afaka maka ny toerana nametran'Andriamanitra anao sy ny antom-pisinao. Toy zany koa ny toerana misy asy ny antom-pisiko. Dia mazava eo fa isika tsirairay avy de fantatr'Andriamanitra tsara, malala eo mason'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra, karakarain'Andriamanitra, satria tokana amantany, fantany tsara. Andriamanitra manome lanjany zany, ary Andriamanitra tena mametraka an'izany eo amiko sy eo aminao ho zava-tsarobidy. Fa anjarako sy anjaranao kosa nefa no mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra am'izany, ka manome hasina sy manome lanja io asan'Andriamanitra ataony amitsika tsirairay avy io zany. Mazava arak' zany hatreto aloha fa ny olona tsirairay avy eto ambony tany koa dia manana ny andraikiny araka zay antom-pisiny namoronan'Andriamanitra azy, manana ny zara fanompony tsirairay avy araka zay namoronan'Andriamanitra azy. Raha tahiny zany isika mihevitra araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe inona ary no antom-pisiko
de io lay ambarany amin'ny hoe teny fikasana. Manana ny teny fikasana ho azy tsirairay avy ny olona, mila mahafantatra an'izany tsirairay. Ary io teny fikasana ho an'ny tsirairay avy io no manoritra ny lalam-piainany. Io lay atao hoe fiantsona masina na ny vocation. Ny vocation ny olona tsirairay avy zany na ny fiantsona masina ao amin'ny olona tsirairay avy de mifamatotra amin'ny antom-pisiny. Ary Andriamanitra no nanao zany. Andriamanitra no nametraka an'izany. Ny fahafantaranao amin'izany, ny fahafantarako an'izany no mampisy lanja, manome fanantenana, mampisy fifaliana ary mampiorina finoana matanjaka ao anatiko sy ao anatinao ny amin'ny fiatrena ny fiainana eto ambon'ity tany ity. De omen'Andriamanitra tsirairay avy fanomezam-pahasoavana mifanaraka amin'izay vocation na ny fiantsona masin'izay ny olona rehetra. Io fanomezam-pahasoavana zay omen'Andriamanitra io no entina mamaly na manohina ny antson'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy. Ka raha diso fahafantarana ny atao hoe vocation na ny fiantsona masina ny olona anankiray dia tsy alala mihitsy ny antom-pisiny ny fiainana eto an-tany sy zay hoentiny miatrika an'izany fiainana eto an-tany zany. Izay ny amin'ny fanazavana ny amin'ny hoe maha olombelona atsika, ny lanjan'izay fiainantsika eto amin'ity tany ity, ary tsy tonga ho azy eto fa tena manana ny maizy azy, ary tsy misy na iza na izy afaka milaza fa misy olona tsisy ilana azy. Tsy misy an'izany, tsy misy olona tsisy ilana azy zany eto ambony tany, fa misy ilana azy ary Andriamanitra ny manoritra sy mamaritra an'izany. Manahoana ary ny tanora sy ny fahatsapany an'izany asan'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainan'izany. Voateraka ny olona anankiray de efa miainan'izay fiainana soritan'Andriamanitra ho azy zay izy, ary mipetraka tsara zany fa Andriamanitra no manome azy ny andro tsirairay avy mifandimby eo amin'ny fiainana. De Andriamanitra no mitantana ny fiainana mba ho tonga soamatsara eo amin'izay teny fikasana, eo amin'izay fiantsona masina izay. Raha jerena ny fivelarana, ny fitombona eo amin'ny vatana maha olombelona dia ampifanarahan'Andriamanitra amin'izany fiantsona masina zany, ny fitombona sy ny fivelarana ny vatana maha olombelona antsika, ka miainga avy ao amin'ny ati-doha ny zavatra rehetra. De misy ny sela na ny selula zay miforona ao anatin'ny ati-dohan'ny olombelona, satria moa ny zavatra rehetra de baikion'ny ati-doha avokoa ny fihetsikitsika olombelona, ka de io noforoan'Andriamanitra voalohany mba hananantsika n'izany fitombona sy fivelarana zany. Tsy tokony adintsika nefa fa misy fetrany ny fiforonan'ny sela anaty-doha eo amintsika olombelona. Tsy dokotera moa tena tsy afaka hanazava be loatra ny amin'ny atsipiriany mahakasika an'izay a, farak'izay nampianarina sy zay fantatra no tenenina, fa misy fetrany, misy taona ihany, mety hatreo amin'ny 5 taona angamba izay a no mitsahatra ny fiforonan'ny neurone na lay sela anaty-doha, ka izay sela anaty-doha miforona hatreo amin'io taona io ihany no entin'ny olona anankiray miaina mandrapikipiny masony rehefa avy eo. Ireo sela anaty-doha ireo anefa dia tsy hoe miforona fotsiny izy de mijanona eo, fa rehefa miforona ao anatin'ny saitsika ao ny sela anaty-doha de tsy maintsy
mitady zavatra hameno azy. Tsy maintsy misy zavatra miditra makatoerana ao anatin'izany sela izany. Ka ny olona anankiray eo amin'ny fahaterahana sy ny fitombony, ny fivelarany amin'ny fiainana zany, dia feno an'izay zavatra hitany reny manodidina azy eo, lay sela anaty-doha. Ary ireo rehetrarehetra ireo anefa de sarotra ny mamafa azy. Io zany dia mety hitovitovy amina zavatra fatatsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny eo amin'ny fampiasana ny ordinateur, ary mety ho zay na tonga ny anaran'ny ordinateur natao amin'ny teny malagasy hoe solosaina. Fa ny ordinateur na ny solosaina de misy ny atao hoe disque dur. Ka eo rehefa fenona, feno zavatra, feno programa samihafa ny disque dur, de atreo am'izay zakany ihany. Ary ny azon'ny ordinateur avoaka sy aseho rehefa aveo, de zay zavatra tafiditra ao anatin'io disque dur io ihany. Ohatr'izay koa ny ati-dohantsika zany, dia mandray, mi-enregistre ny zavatra rehetra hitan'ny maso, reny sofina, tsapain'ny tanana, kirakiraina manodidina rehetra eo ilay sela anaty-doha. Ary de mety ho feno izy io. Ny mahasamihafahany saitsika amin'ny ordinateur fotsiny, ny ordinateur zany azo fafana ny données rehetra ao anatiny rehefa ilaina hoe formatena. Fa ny ati-dohantsika ohatrany sarotsarotra ihany ny hoe formatena ny ati-doha. Mety tsisy olona na dokotera mety avitan'izany angamba. Fa zay zavatra mameno ny sela anaty-doha io de fa io no ao. Ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, fa na dia efa antitra ary izy de tsy ala am'izany, satria tafapetraka tsara, tafatoetra ao amin'ilay sela anaty-doha ny zavatra tokony tsara alehany amin'ny fiainana, izorany sy iainany. Noho izany, misy fotoana zany fanararoatra, misy fotoana fanararoatra eo amin'ny fiainana, ka tsy tokony ho lanilanina amin'ny zavatra tsy amanantony ny ambo sy ny ora zay omen'Andriamanitra, fa ararotina amenona n'ilay sela anaty-doha amin'ny zavatra mahasoa, amin'ny zavatra mampandroso, ary indrindrindrindra amin'ny zavatra zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay nahary tongotra aman-tanana, ary tompon'ilay teny fikasana, tompon'ilay fiantsona masina. Raha toa ny olona anankiray zany ka mandany ny andro, mandany ny fiainana amin'ny zavatra ivelany sitrapon'Andriamanitra, dia mety tsy ho tanteraka arak'izay fikasan'Andriamanitra ihany koa ny zotra-piainany. Ary amiko manokana de zany no efa atao hoe lalam-pahaverezana. Raha ny olona anankiray zany no very, de tsy misy hoe very tampotampoka na ny vily lalana tampotampoka, fa ray aman-dreny no taiza zaza. Ho atsika ray aman-dreny mana be zanaka, fa mila zarina amin'ny tontolo ara-pivavahana tandrify azy ny zanaka, mila zarina amin'ny tontolo fanabeazana manandrify azy ny zaza. Eo ampanaovana batisa de anontaniana tsara zany, ho karakarainareo va ny azahoan'ity zaza ty fianarana mba halalany tsara ny soratra masina sy ny fivavahana kristianina. Samy anao zay zakanareo avy va ianareo na amin'ny fananarana na amin'ny fitondrantena mba halalany tsara, mba tonga ty zaza ty aharitra tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. De mamaly isika ray aman-dreny eo amin'ny fotoana zay tondratsika ny zanatsika atao batisa hoe eny, dikan'izay de vonintsika hameno ny zavatra rehetra araka sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'le zaza, ary tsy aneo modely ratsy azy amin'ny fitondrantena, amin'ny fiteny atao, mba tsy hatonga niny ho voarainy ameno ny ati-dohany ka lasa ho zary fiainany. Fa isika ihany zany no mamily sahady ny fiainany zanakisika any amin'ny lalam-pahavereza, raha izay no izy. Io fiainantsika manaraka sitrapon'Andriamanitra io zany
nomanomana antsika ho amin'ny asa fanompona, ho amin'ny asa fanompona. Raha tahiny manaraka tsara, tafatoetra tsara ao am' Jesosy, ao amin'Andriamanitra, ny zaza anankiray, tonga ny fotoam-pahatanorany, tonga ny fotoana ivelara, ary zavatra natoraly moa zany. Rehefa tonga ny fotoana fahatanorany de ny tenany mihitsy no manosika azy hitady fiainana mivelatra kokoa, ary dia mampiena ny fotoana iarahany amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiray tam-po izy, fa lasa manokana fotoana hafa iarahana amin'ny namana any am-pianarana eo amin'ny fiarahamonina. Raha efa tsara taiza, tsara volavola araka ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny fahazazany ny zaza anankiray, de tsy misy atahorana intsony eo amin'ny fahatanorany, satria izy efa manana ilay zavatra feno mameno azy, ary de ho tonga modely eo amin'ny namana sy ny mpiaramonina izy am'izay fotoana izay, tsy misy atahorana intsony. Nefa lay zany raha tsy hoe de avela ho gaboraraka mandeha arak'izay tiany ihany izy, fa amin'ny fotoana zay tsy maintsy mbola andraisan'ny ray aman-dreny ny andraikitra amin'ny maray aman-dreny, indrindra eo amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ary ny fanahoana modely tsara, dia andraikitry ny ray aman-dreny ihany koa ny mbola manara-maso sy manohy an'izany. Fa eo indrindra amin'ny fivelaran'ilay tanora eo amin'ny fiainany zay avy, no efa tsy maintsy ahitana taratra ny hoe mirona makaiza, mirona aminina ny zavatra hitarian'Andriamanitra azy. Mety ametra-panontaniana ianao, de ahoana moa no afantarana ny hoe tarian'Andriamanitra makaiza ty zazy ty, satria Andriamanitra tsy hitany maso. Ka misy zavatra napetrak'Andriamanitra ao anatitsika ao, izay tsy azontsika mboamboarina na tefitefeny. Ny zavatra apetrak'Andriamanitra ao anatitsika dia tsy inona fa ny sitrapo sy ny safidy. Apetrak'Andriamanitra ho tompotrano ao am-poniny tsirairay avy ny sitrapo sy ny safidy, ary ny tanolonaka anirian' zany sitrapo sy safidy zany de ny fitiavana. Ka mba ahafantarantsika ray aman-dreny, mba ahafantaranao tanora manaraka an'izao fampianaran' zao hoe tarian'Andriamanitra makaiza ary ty fiainako ty, dia ny sitrapo sy ny safidy ao anatitsika ao. Tena zavatra sarobidy io, zava-dehibe io. Mirona makaiza ny safiditsika, mirona makaiza ny sitrapotsika, fa io arakarak'le zavatra efa nanefatra amin'ny fahazazany io, arakarak'le zavatra efa nameno hatramin'ny fahakely io, de mora ny mamatatra an'izay, ary miseho eo amin'ny tanonaka zay aniriny zay sitrapo safidy zay, de hitsinona fa ny fitiavana. Ka ny fiainan'ny olona anankiray zany de tokony hanaraka indrindra ny zavatra tiana. Ny zavatra tiana no ahita-pahombiazana, ny zavatra tiana no mampikiry sy mampitozo hatramin'ny farany. Ny fitiavana no maharesy ny sarotra rehetra, ny fitiavana no maharesy ny fahakoviny, ny fitiavana no mampahita hevitra am'izay rehetra atao. Ka na de misy aza ny olana maro samihafa zay tsy maintsy sedraina eo amin'ny fiainana tany, ny zavatra tiana tsy mba mampiemotra. Ary io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra indrindra ihany koa hoe mahery noho ny fahafatesana ny fitiavana. Tsy lay fitiavana tsotra amin'ny fiarahan'ny olombelona samy olombelona no tenenin'io, tsy io ihany, fa lay fitiavana amin'ny akapobeny rehetra. Ka na fanatanjahantena zay hitatsika moa zavatra malaza kehitriny
ny fitiavan'ny mpanao baolina kitra, ny lalao baolina kitra no mahatonga azy mamono tena ho azy tsy teny ambony kianja, mahitany zareo voadaka ranjo, teratsemboka midivazana miazakazaka manenjika baolina mekavanana, de za mipetraka eo ambony seza mijery azy no toatra ny kivikivy, fa zareo tia n'lay lalao ary de tsy mety reraka, tsy mety kivy, dia taterany hatramin'ny farany vita ny 90 minitra, mbola andao koa misy prolongation mahatratra 20 minitra, mirotoroto miazakazaka tsy misy farany eo, fa dia miaritra. Zay le fitiavana, ary de tahaka zay daholo ny fiainana. Ary io indrindra no idiratsika amin'ny loha hevitrany hoe asa fanompona. Ny asa fanompona dia efa voalazantsika tery alohany hoe tsy maintsy misy ny tompo ary misy ny mpanompo. Isika zany raha miresaka an'io de tsy maintsy mieritreritra hoe izao dia mpanompo aho, ary misy ny tompo zay tsy maintsy tompoky, misy ny tompo zay tsy maintsy tompoky, fa arakaraka le sitraposy safidy teo hoe mpanomponinona ary ianao, mpanomponinona ary sika, mpanomponinona ny tsirairay avy. Ilay fanomeza-pahasoavana, ilay fiantsona masina no mamaly an'izay fanontaniana zay. Eo indrindra ilay vocation, dia tsy voafaritra hoe rehefa hoe mpanompo de mpanompo an'Andriamanitra. Eny amin'ny ankapobeny de zay, Andriamanitra nanao ny fiainatsika ka zay rehetra ataotsika de endrika fanompona an'Andriamanitra avokoa. Fa izay tena tiana resahana raha vanontanina mba tsy ahalavany fanazavana hitantanana ny fotoana de zao, ilay asa fanao andavanandro mihitsy, ilay fiainana ankapobeny iainantsika andavanandro mihitsy no voatonona ao anatiny izany atao hoe asa fanompony zany. Ka raha mpiasan'ny fahasalamana zany ianao, dia eo no miantson'Andriamanitra anao, zay no vocation anao, mialatsiny an'izay mpiasa amin'ny fahasalamana, fa dia mpanompo ny olona rehetra ahasosy atsara ny fahasalamana ianao. Ho an'ny olona manana an'izay vocation sy manaja an'izay vocation zay a, dia mipetraka tsara zay, ary feno fitiavana, mahay miaritra, ary matozo hatramin'ny farany votom-pononany am'izany izy. Toy zany koa raha raisitsika ohatra mba tsy tenenana ohatra tokana any amin'ny fahasalamana fotsiny, ny asa fampianarana, tahaka zany koa ny asa fitandrona filaminana, de toy zany ny asa mahapastora sy ny asa fanompona eo anatrehan'ny fiangonana, ary ireo asa rehetra fanao hivelomana, iainana andavanandro, am'izay efa namola volana, am'izay efa nimbeazana, de toy zany avokoa ny asa tanana, ny fiompiana, ny fambolena sy ny sisa rehetra zany, tsy voatanisa, marobe. Fa eo anatrehan'izay asa fanompony zay dia misy any olona diso fiantsona, diso vocation. Ny mahadiso ny vocation de zao, satria ny karama no mibaiko, ny vola no ambony, ka zay asa hitam-bola no atao fa tsy zay tiana sy zay tena safidy. Ary tsy fantatro moa na mitombona tsara na tsy mitombona le fomba fitenitsika malagasy manao hoe asa fivelomana. Io dia mampieritreritra ihany, fa Andriamanitra no mamelona, Andriamanitra no nahary, ary Andriamanitra no miantoka ny fahavelomana. Ka raha mieritreritsika hoe amelo tena, dia sao de fa mba miala kely amin'ny lalina soritan'Andriamanitra, fa tsy isika tsy mahavelo tena, fa Andriamanitra no mamelona atsika. Fa ny ameloman'Andriamanitra atsika de eo am'izay efa niantsony atsika.
ary Andriamanitra tsy manadino ny olona zay fa fantany raha teo. Eo am'izay efa nitezan'Andriamanitra sy nanabeazan'Andriamanitra atsika no tsy maintsy hitoeran'izay fameloman'Andriamanitra atsika zay. Ka tsy de tandrify loatra ny hoe miasa ny olona anankiray mitady asa ny olona anankiray dia zay hiteo de atao. Nefa moa atao akory raha ny firenena malagasy mamenatra moa ny zava-misy tongo bakivaky io tsy ady marary fa noho ny fahantrana zay mangeja ny firenetsika dia tsy maintsy zay asa hita eo aloha no ataon'ny tanorako amony tena ary ve. De misy aza moa no lasa somary mivona rehefa tratry ny fahakiviana dia lasa any amin'ny asa ratsy, any amin'ny asa tsy araka sitrapon'Andriamanitra, mangalatra sy ny sisa. Dia iny moa tsy resantsika be deabe hoe fanomezam-pahasoavana ve ny mangalatra, fanomezam-pahasoavana ve ny fanaovana kolokolo sy ny sisa, fa avelatsika any iny. Fa ny asa fanompona arak'izay fanametran'Andriamanitra ny tsirairay avy no andeha tena resana. Misy zavatra manahirana kely mantsy ho atao hoe mpanompo isika. Mila manaiky an'izany isika, kanefa somary manahirana ho iaho satria zao. Raha isika amin'ny malagasy manokana dia tena marikoditra, tsy te erika an'izany atao hoe fanompona zany, ny akamarony. Indrindrindrindra ireo efa somary zokizokony ny aina tamin'ny fotoan'andro ny fanjanahantany. Nahoana nga ho isika? Ity fomba fijeriko manokana dia azavaiko aminareo. Sika malagasy raha tamin'ny andro taloha be tamin'ny fanjanahantany dia nisy sokajin'olona anakiroa amin'ny akapobeny. Mety nisy sokajy mihoatra ny roa fa roa no tena hita amin'ny akapobeny. Dia ireo zay nanompo, ialatsiny moa fa de tsy maintsy tononky ihany izy, ireo natsona hoe andevo. Ary ireo zay notompoiny, mipetraka amin'ny sarangan'olona hoe andrina zany na ohatran'izany. Ary mafy tokoa ny zavatra nisy tam'izany satria zao, ny mpanompo na ny andevo de tsy mana-tsafidy. Tsy maintsy zay atao tiany mpampanompo azy no atao. Ary tsy vitany hoe manompo fotsiny, tsy mana-tsafidy fotsiny, fa de tena arahana herisetra. Tsy maintsy mana-tanteraka na de tsy zaka ny aina azy. Ary de mafy ny fanandevozana tam'izany. Rehefa dila kely ny vanim-potoana ny fahampanjaka, de niditsika amin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany. De mbola tatak'izay ihany koa ny zava-nisy. Ny zavatra somary niova kely fotsiny dia teo amin'ny andro fahampanjaka de ny malagasy samy malagasy no teo. Fa rehefa niditra ny mpanjana tany de ny vazaha ndray no nitompoina, de ny malagasy no mpanompo. De misy moa ireo nitompoina ihany koa, de ireo pisolelaka amin'ny vazaha de nitompoina niaraka tamin'ny vazaha. Fa ny akamaroan'ny malagasy de nanompo, no zanahana. Ary de mpanandevozana ihany koa io. De miaraka amin'ny karavasy daka, ary dia amidy toy ny omby, toy ny biby. Ny andevo tam'izany fotoana zany tamin'ny andro ny fanjanahantany. Ary tsy mora ny manompo. Io de nandritra ny 100 taona teo eo zany tsika no zanatany. Aty amin'ny 90 taona eo latsaka kely nazahoana fahaleovan-tena, mbola tsy lefy zany zavatra zany. Mbola ao an-tsain'ny maro, mbola velona ireo olona ny aina tamin'ny fanjanahantany tam'izany fotoana zany. Ka rehefa nahazo fahaleovan-tena tsika de tonga am'izay ny toe-tsaina hoe olona afaka. Mafy ny nanompo, mafy zany nandevozana. Tsy tiana intsony, tsy tiany malagasy intsony ny hoe andeha hiditra eo ambany zany atao hoe
fanompony zany, ary dia mitady ny fahafahana tonga amin'ny fomba fiteny hoe soavaly tapako fe, ka dia tsy misy te hanompo intsony isika malagasy na iray azy, tsy misy intsony, fa ny zavatra hita sy ny zavatra iainana de zao samy te ho tompoina avokoa satria olona afaka mafy ny fanomponana azo hatramin'izay. Io tsy ratsy ny toetsaina hoe hiala amin'ny fanadevozana, tena toetsaina faran'izay tsara, fa ny manahirana de ity, satria tsy misy te hanompo intsony de tsy misy intsony mandray andraikitra, tsy misy intsony afaka manatanteraka, manana fandavatena, manao ny zavatra zay manandrify. De hita taratra amin'ny fiainana andavanandro amin'ny zavatra faran'izay atao hoe bitika le izy indraindray, samy mandoto ny manodidina azy na miainga avao tokantrano, eo andalambe sy ny sisa ny olona rehetra amin'ny fampiasana ny zavatra ilaina andavanandro de tsy maintsy miteraka loto daholo reny, fa iza ny vonina andray andraikitra amin'ny fanadiovana satria endrim-panompony zany. Samy mampiasa fitaovana daholo ny tsirairay avy, naiza naiza toerana misy azy, fa zao iza no manana fandavatena hanamboatra sy karakara, hanadio, hanatsara nyreny fitaovana rehetra ampiasainy reny, fa tsy misy manao, fa mafy ny manompo ary tsy te hanompo, tsy te ho ambany, tsy te hangiry firy intsony. Io fandraisana diso ny atao hoe asa fanompony io mila fafana ao amintsika malagasy io. Misy fandraisana azy marina, fa misy fandraisana azy diso, fa tsy maintsy manompo isika tompoko, zay no izy. Ka voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy manompo ny fiainana nomena Andriamanitra atsika. Andriamanitra nanome an'io, karakarao ny fiainanao aloha, aza mijery ny hafa, karakarao ny fiainanao. Ny fikarakaranao ny fiainanao dia endrim-panompona tsy azonao ialana, dia ataovy tsara zany fa fanajana ho an'Andriamanitra zay nahary tongotra aman-tanana anao. Ny faharoa, izay endrim-panompona tsy maintsy ataotsika koa de ny fialana ny fitiavatena, ka tsy ny tenatsika ihany no fatatsika sy karakaraitsika, fa izay manana fitiavana lehibe indrindra de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Io fitiavana ao anatitsika io mahatonga atsika hanana fandavatena sy fanoloratena, hikarakaratsika ny manodidina atsika, dia endrim-panompona ihany koa io. Ka izao tsy hoe endrim-panompona mitovy tamin'ny andron'ny fahampanjaka sy endrim-panompona mitovy tamin'ny andron'ny mpanjana tany, fa ireny de olombelona tsy malala zay mahasoa ny olombelona tahaka azy, olombelona tia tena ka tsy mahafantatra afa-tsy no azy ihany, fa izay fanompona ataotsika rehefa tarihan'ny fitiavana, rehefa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, de fanompona an'Andriamanitra zay nanao ny fiainana sy nahary atsika ihany koa reny. Andriamanitra no tompoina amin'ireny, fa tsy olombelona intsony. Noho zany, raha tsapatsika fa ny fandraisana andraikitra ataotsika, raha tsapatsika tanora fa ny asa fanompona zay ataotsika, de avy amin'Andriamanitra mifamatotra amin'ny antom-pisitsika sy ny vocation-tsika, dia hafanafo isika, dia hanampitiavana maharitra ary manam-pinoana matanjaka. Zany hoe io asa fanompona io zany, zay mivelatra be mihitsy moa nanazavako azy teo, ninitsy ny resaka ny asa fanompona tao am-piangonana mihitsy aloha, fa ndraindray manery loatra ny fomba fijery sy ny fisainatsika io, ka dia lasa toa endrika hafa ndray no andraisatsika azy, fa tsy maintsy ho resatsika kely ihany zay rehefa aveo. Fa izay maha isika tsika sy ny fiainatsika mihitsy no jereo hoe inona no antom-pisiko,
ino anao mpanaovan'Andriamanitra, ahoana ny fomba hataterahako an'izay teny fikasan'Andriamanitra izay. Raha toa ianao ka nantson'Andriamanitra ho mpitandro filaminana, eo no animponao an'Andriamanitra, atao tsara araka sitrapon'Andriamanitra. Raha toa ianao nantson'Andriamanitra ho mpampianatra, dia eo no animponao an'Andriamanitra, atao tsara araka sitrapon'Andriamanitra. Raha toa ianao ka nantson'Andriamanitra ho mpivarotra, ho mpanao asa tanana, ho mpamily fiarakodia sy ny sisa rehetra, dia eo no animponao an'Andriamanitra, ary atao tsara araka sitrapon'Andriamanitra. Fa eo koa no ameloman'Andriamanitra anao sy hitahin'Andriamanitra anao. Tsy misy asa ratsy, fa ny fanajana azy no zava-dehibe. Ny fanomponan'Andriamanitra eo amin'ny sehatry ny fivavahana, na tokom-pinoana aiza na tokom-pinoana inona, de miresaka aho ny hoe io iombona ny mananaina rehetra, iombona tsika olombelona rehetra, izay nantsoina manokana amin'ny resaka fivavahana de ny pastora. Zay ihany, ny pastora no nantsona manokana ka tsy anana asa fivelomana hafa akoatra ny asana pastora. De velomin'Andriamanitra eo izy, de tahin'Andriamanitra eo izy. Fa akoatra ny pastora de tokony manana asa fivelomana, manana asa fanomponan'Andriamanitra, azahoany fahavelomana, akoatra ny fanompona ao am-piangonana, ao amin'ny sehatry ny fivavahana. De zao ny fandeha, zao no izy. Ny asa fanompona ataotsika ry tanora eo amin'ny fiangonana, de fitehirizana ny fiangonan'Andriamanitra mba ho velona sy roborobo, afaka hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny olona manontolo. Ka ny asa fitoriana filazantsara ataon'ny fiangonana zay tompoitsika, velomintsika io, de tokony ahatonga ny olona rehetra ihany koa ho velona amin'ny vocation na ny fiantsona masina, de mahazo hery ao amin'ny fiangonana ny tsirairay avy hiatrehany ny asany sy ny fiainany andavanandro. Ka ny toriteny zay toriana ao amin'ny fiangonana zany, ny sakramenta zay raisinao ao amin'ny fiangonana zany, de tokony hampazoto, hampaharitra, habe fitiavana ny mpikaroka siantifika. Tokony hampazoto, hampaharitra, habe fitiavana ny mpampianatra, ny mpanao asa rehetra andavanandro. Fa tena diso ny fomba fijeritsika raha toka amin'ny teny hoe za manana ny asa fanompoko ao amin'ny fiangonana. Asa mety ao amin'ny katelem ianao manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, mety filoatsampana ianao, mety ho VLM ianao, mety ho fifoazana ianao, na tahaka an'izany FBL sy ny FDL sy ny sisa, de milaza ianao hoe ampy ahy io. Diso. Fa fomba hitehirizan'Andriamanitra anao sy ny fiangonana mba afaka anao ny asa fitoriana filazantsara ihany io, fiandoham-piainana io sy fiafaram-piainana, fa ny fivelaran'ny fiainanao ahafahanao miaina amin'ny andavanandro, de tsy maintsy mivoaka ny rindriny efatry ny fiangonana, ka misahana ny lafiny maro eto amin'izao fiainana tany zao, mahakasika ny fiompiana, fambolena, asa tanana sy ny asa fivelomana rehetra. Ka misy fiatraikany any amin'ny andavanandrom-piainana ny asa ny fiangonana sy ny asa fanomponao. Ity no ampaherezako atsika tanora tadidio zao. Matoa mbola miodina ny fiainana eto an-tany, de noho ny fiangonana mbola mijoro. Isika mbola mivavaka ho an'izao tontolo izao. Fa raha mitsahatra ny asan'ny fiangonana, tonga tsy matahotra an'Andriamanitra daholo ny olona, de tsy misy nenina azo iainana intsony eto ambony tany. Ny fiangonana mbola afaka mitory filazantsara, ny fiangonana mbola afaka mijoro sy manao ny asany, mizara ny teny sy ny sakramenta, no mampiodina ny asa mandraraha andavanandro rehetra eto ambony tany ankehitriny. Na iza manaiky an'izany, na iza tsy manaiky an'izany, de zay ny marina.
ny asan'ny fiangonana ny mbola mampiodina ny fiainana eto ambon'ny tany ka mbola mampanjary ny asa fivelomana andavanandro rehetra. Fa rehefa tsy hanao ny asany tsony ny fiangonana fa ikombombava, tsy hiteny, tsy ilobava, tsy izarany teny sy ny sakramenta, iza no ampiavana ny mpivady miady, iza no andrindra ny disadisa ara-piarahamonina, iza no atonga ny olona hanana toe-po matahotra an'Andriamanitra sy be fitiavana. Tsisy intsony ane zany. Dina no anjaka, fitiavatena, fitiavam-bola sy ny ditra maro isan-karazany. Inona moa ny fiainana am'izany? Inona no azo atao am'izany? Inona ny fivelomana andeha am'izany? Tsy misy. De maherezy ianao am'izay asa fanompona tanterana eo amin'ny fiangonana. Fa no ianao no mbola mampisy fiainana eto amin'ity tany ity. Ary zay mahatonga atsika amin'ny teny mandrakariva hoe fa ny tenin'Andriamanitra no mbola hitehirizany an'izao rehetra zao tsy ho levona. Rehefa mbola torina ny tenin'Andriamanitra, ambara ny tenin'Andriamanitra, de mbola mitahiry an'izao rehetra zao tsy ho levona Andriamanitra ny dikany. Mbola misy fiainana azo iainana. Fa rehefa mangina Andriamanitra mangina de tonga aliko ny fahafatesana zao rehetra zao. De mesay ianao. Zany hoe misy zavatra anakiroa zany tsy maintsy jerentsika rehefa miresaka hoe ny tanora sy ny asa fanompona. Ny voalohany tsy maintsy jerena de zao. Ny asa fanompoanao voalohany de ny fanatateranao araka sitrapon'Andriamanitra ny asa manandrify anao amin'ny andavanandrom-piainana. Zay ny voalohany. Faharoa, ny asa fanompona tsy maintsy everinao de zay tsy maintsy ataonao koa mba hijoroan'ny fiangonana sy hampandeha ny asa ny fiangonana. Iara-iasa amin'ny pastora mba hatonga ny fiangonana tsy angina. Ireo tsy maintsy jerena tsara. Ka tsy maintsy manana ny asa fivelomana andavanandro sy ny asa fanompona eo amin'ny sehatry ny fivavahana ny fiangonana zany ny tsirairay avy raha toa ka voataiza marina, voataiza tsara araka ny fanekembatisana izy. Etsarov zay. Fa raha sendra mbola tsy manana ianao de fataro efa iza moa ty, inona no antom-pisiko ary ahoana no ahafahako mahatanteraka an'izay. Ny tombony ho an'ny tanora de zao. Ao amin'ny sehatry ny fivelarana, ao amin'ny hery sy ny tanjaka, ao amin'ny akingana samihafa. Dia azadiny fa eo indrindra no tian'Andriamanitra sy tena irin'Andriamanitra mba hiasanao tanora, hanoloranao ny mahay anao manontolo ho azy Andriamanitra. Resaka mahatanora moa le izy dia anisan'ny mahasarika ny tanora ny resaka fitiavana. Dia andraisako ohatra kely mba aloha sary an-tsaina nge raha misy tanora mifamitory fitiavana de ny fomba entiny hitoriana fitiavana amin'ny olo tiny, maka voninkazo anankiray izy de apetrany andro vitsivitsy zay vao atolono an'le olo tiny, zany hoe efa somary malazo, efa somary miondrika. De mafana fo izy sady manolotra an'le voninkazo malazo an'ny olo tiny. Manahoana reny fandraisan'lay olona hitoriana fitiavana an'izany, mety ho ampifaliana ve? Voninkazo malazo no pirofo-pitiavana. Manahirana zany raha araka ny maha-olombelona. Ka nahoana ary Andriamanitra no miandro malazo ianao vao manolo teny. Be ny tanora milaza manao ny FBL zany an'ny vehivavy efa le bebe mahazo taony zany, ohatrany hoe ny atao hoe FBL de fikambanan'ny ramama, fikambanan'ny rakemba. Tsy fikambanan'ny rakemba ny FBL fa fikambanan-behivavy, ka niza mahatsiaro teny ho vehivavy mbola tanora dia ao anatiny fifoazana moa de be ny olona nalana vavy zany mieritreritra hoe zany fifoazana zany olona efa tratrany deception amin'ny fiainana ny miditra any am'izany. De mendrasy ianao raha ho deçu amin'ny fiainana vao n'olo tena ho fifoazana e. Voninkazo malazo no atolotra ho an'olo tina. Ny tena mampalahelo ndraindray de zao le atanorana lany amin'ny adalana. Mba rariny ve? Mba tandrify ve? Tena sy vatana
saina mampana, efa torotoro, hotohoto ny fahotana, efa nentina tamin'ny sitrapo manohitra an'Andriamanitra rehetra zao, vo mba hatolotra an'Andriamanitra anao ny asa fanompona, tsy manakana anao zay tao anatin'ny fiainam-pahalalana tsy hanolo teny zany fa tena misy fifaliana ao an-danitra ao an'ny mpanota ray zay mibebaka. Fa ny tena fifaliana ao an-danitra de enao izay manaiky sy manoa ary manaja azy Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra, manomboka eo amin'ny fahatanoranao de atolory an'Andriamanitra anao ny asa. De olona efa mahazo taona manjokojoko no lasa manao tafika masina matetika. Fa iza daholo ny tanora matanjaka, afaka mandeha tongotra lavitra sy afaka mibata entana mavesatra sy afaka manao asa mafy, sa ve fanompona mitovy endrika amin'ny fanjanahantany sy ny fampanjaka zany ka tsy azo atao? Aza mieritreritra ny lasa, fa jereo ny fiainana de raiso tanana no avonao, raiso tanana ny asa fanomponao, iandrasanao aniza ny anatsara ny fiainanao sy ny manodidina anao. Fa raha ny tsirairay avy eo amintsika tanora no mandray andraikitra manandrify ka tsy mieritreritra zavatra hafa ivelan'ny fanatanterana sitrapon'Andriamanitra sy zay atateraka ny fiantsona masina, de mino marimarinao fa tateraka tokoa le teny ho paradisa ny eto tany. Ary io le vavaka zay ataotsika hoe atao any ny sitraponao ety tany ho tahakany any an-danitra. Hatreo no fanazavana zay endriko ho antsika tanora, ary karazana famelabelaran-kevitra ihany izy io. Mety misy ny tsy arak'izay eritreretintsika hoe de ho zany tokoa ve pastora, de ho zany tokoa ve no izy. Fa fomba fijery manokana ny natolotra teto, tsy de tena hoe fampianara, fa dia atao hoe fampieritreretana ihany. Mety afaka mbola misy ny fantanina zay apetratsika, kanefa ny zavatra rehetra zay atao moa de miodina ao am'izay hoe tanora sy ny asa fanompona izay. Ny famaranana de zao: ataovy mahafaly atsika ny mahazanak'Andriamanitra, ataovy mahafaly atsika ny mahatanora an'Andriamanitra, ataovy mahafaly atsika ny fanompona zara fanompona omen'Andriamanitra atsika eo amin'ny arim-pahatanorantsika, ary ataovy mahafaly antsika ny fiaretana zay tsy maintsy aretatsika eo amin'ny fanarahana ny tompontsika, fa izany no akasitrahana eo imasony. Fa ny teny Hebreo, ny bokin'ny Hebreo de milaza hoe fa raha miara-miaritra aminy isika de hiara manamboninahitra aminy koa. Amen. Mivavaksika, sotra Andriamanitro no ny teny fampianarana, famelabelaran-kevitra nomenao mba tanterana eto amin'ity fandaharam-potoana samedi biblika ity. De io zany mba ho fahasoavana ho anay tsirairay avy ho an'ny fiangonanao, de ho anao rery ny voninahitra zay nao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrak'izay. Amen. Tompoko arak'izay moa dia misy ny teknisiana zay miara-miasa eto dia ianareo mametraka fantanina, izy moa no manome any fantanina hovaliana. Eto moa zany dia misy fantanina zay mipetraka milaza mana hoe ny hoe ho formatena ny atodo ve azo lazaina ve hoe famelan-keloka amin'ny ara-panahy. Eny tompoko, sarotra be moa no mampitaha le izy satria ndray naturel, ndray artificiel. Ny ordinateur de artificiel, ka io de nataotsika olombelona arak'izay ahafahantsika mikirakira azy. Fa raha ny maha olombelona de Andriamanitra irery no afaka mikirakira ny mahisikatsika, ka zay ataon'Andriamanitra amin'ny mahisikatsika eo tsy de hitako zay ola zay hoe formaten'Andriamanitra ve zany ny atodoatsika sa atao hoana. Fa ny famelan-keloka raha resana tsotra zay atao hoe tena aloha hevitra anankiray ngeza be tokony velarina ho azavaina tokoa zany amin'ny fandarana samedi biblika. Raha io famelan-keloka io resana de zao misy milaza manao hoe ny ten'Andriamanitra de milaza manao hoe na de mankatrakatraka tahaka ny sily azy de ho tonga tahaka ny volon'ondry fotsy, ary izay
fomba zay tenin'Andriamanitra izay zany a de manome antoka atsika sy milaza fa fafan'Andriamanitra tanteraka ho madio tanteraka eo anatrehan'izy Andriamanitra ny fahotantsika. Ny any anatin'ny fitadidina ao anatin'ny lohatsika ao moa zay misy ny atao hoe souvenir, de matetika ny devoly mampifoana io miapanga, ny devoly de mpiapanga, ka matetika izy de mampifoana io de tadidy any raha tsy vita, tsy mety voafava le izy, tsy mety adino. Ary ny fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana marina no ahafahana midepasena mihoatran'izay. Zay ihany no azoko ambara, angamba fa mety misy mpampianatra hafa afaka nazava bebe kokoa ny amin'io famelan-kelokeo. Ny fanontaniana hafa manaraka misaotra ny teknisiana amin'ny fiaraha-miasa eto moa de zao hoe ahoana no atao mba hamporosiana ny kristianina indrindra ny tanora ho tia miasa. Ny hoe miasa de araka ny teneniko hoe miainga tanteraka avy any anatin'ny atodoha io. Ny teny frantsay moa ny frantsay de milaza hoe tout se passe d'abord dans la tête. Miainga avy ato anatin'ny atodoha, miainga avy ao andoha ao ny zavatra rehetra, ka ny fitiavana miasa de miainga avy ao. Izay zavatra tenenina de miainga avy ao an-tsaina, zay zavatra atao amin'ny tanana de miainga avy ao an-tsaina. Ka raha teo anana fahombiazana, raha teo ahita vokatsoa, teo tafita ny olona anankiray, de tsy maintsy ny ato aloha zany, ny ao an-tsaina no amboarina voalohany, ho tia miasa. Ny fahombiazan'ny olona anankiray de miainga avy ao an-tsaina, ny tsy fahombiazana ihany koa de miainga avy ao. Ka rehefa ny saina no tia miasa, manam-pahombiazana voalohany, de efa vita ny 500 ny ezaka zay atao, efa tratra ny 500 ny tanjona. Ary arahana vavaka hitodiana amin'Andriamanitra na ary-tongotra aman-tanany zany de vita ny 570. Zany hoe ilay saina zany aloha mametraka tsara ny hoe Andriamanitra manome an'ity zavatra ity, de vonina tsara ny saina. Ary entina miverina eo amin'izy Andriamanitra zay nanolotra sy nanome zany de vita ny 570. Ka ny 520 ambiny sisa de ny fanatanterana an'izay zavatra efa voavolavola ao an-tsaina, mazava tsara ao an-tsaina, hinona sy hitokinan'Andriamanitra, ary dia ny fiandrasana an'izay hivaingana ho azy tsapaitanana sisa. Zay ny le lalam-pahombiazana lalam-piainana. Ka matetika isika miazakazaka any am'le 520 ambiny farany, fa adino lay 500 voalohany sy lay 520 apahany faharoa, de lay fandraisana tsara, ny fahavononana tsara, ara-panasa era-tsaina sy ny fametrana azy am-pelatanan'Andriamanitra, io adino. Fa aza manao zavatra anankiray raha tsy efa mivavaka aloha, ary reseo lahatra aloha ny tenanao mba ho vonona tsara, de zay anao vao miroso. Ka na inona ataonao rehefa aveo, efa ny 520 ambiny kely zay fanatanterahana azy mba hivaingana ho hitamaso io sisa, zavatra tsy toy ino zany de tanteraka. Zay no amporosihana ny tanora mba tanora kristianina mba ho tia miasa, mba ho tia miasa. Ary fanampin'izay de zao hoe aza verina ho fanompona olombelona io re tompoko, fa faotsaitsika mihitsy hoe manompo olombelona ianao. Fa ny tamin'ny andro fanjanahantany nanompo ny vazaha sy ny tamin'ny andro ny fahampanjaka nanompo ny andrina no tahakan'izany. Fa ankehitriny dia tsy misy tompo sy mpanompo itsony raha misamy olombelona, fa olonafaky sika rehetra. Fa ny asa fanompona ataotsika dia mitodika amin'Andriamanitra nahary antsika sy nahary zao rehetra zao. De mahazo to miasa e, fa zay ihany lalam-pahombiazana. Ny valim-panontaniana manaraka de zao: misy asa fanompona manokana tandrify ny tanora ve ao am-piangonana eo amin'ny firenena? Misy asa fanompona manokana tandrify ny tanora ve ao am-piangonana sy eo amin'ny firenena?
le hoe manokana aloha sarotra ny mamaritra azy hoe asa fanompona manokana, fa ny fahitako an'io a dia raha zavatra mila herim-batana kosa aloha dia tokony mahatsapatena ny tanora hoe manandrify azy any, ny zavatra tena ilana herim-batana, satria tsy ho ny ankizy madinika mihitsy na ny antitra zay atao hoe efa nahazo taona no andeha mbola ampiasa vatana amin'ny zavatra zay mila herim-batana. Fa akoatran'izay dia everiko fa tsy misy zavatra hoe fanompona manokana tandrifin'ny tanora ao amin'ny fiangonana, fa tena tokony ataon'ny tanora avokoa zay rehetra mety ho endrika asa fanompona an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny firenena, ary tsy tokony ho voarara am'izany. Ny mandrakariva ny eo amin'ny firenena no misy hoe famerana ny taona, ohatra anankiray hoe ny filatsaham-kofidiana eo amin'ny ambaratonga mpitondrana samihafa dia misy fehitaona. Io moa dia araky ny administration ny administration fandaminana fandrindrana ny zavatra rehetra, dia mijery amin'ny akapobeny ny tompony andraikitra ny amin'ny salataona fahamatorana ahafahana mandray ny andraikitra manandrify, dia arifendrana arifanina zay ahafahana mandamy zavatra ihany io. Fa ranomarina dia mety ho azo atao ary tandrify ho an'ny olona rehetra, ny zara fanompona rehetra, fa ny fandaminana moa tsy maintsy misy mba tsy hisiny ny fikorontanana. Fa eto anefa dia tiako ihany ny mitondra fanampanazavana kely amin'ity fanontaniana ity. Fitentsika malagasy mandrakarivana hoe ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra e, mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Raha ny fahinona zany teny zany dia atao hoe mipetraka tokoa zany, ary raha misy olona mahafinaritra aloha vao ny mahasoa dia tsy hahita fombiazana izy. Nefa zao koa ny zavatra hitako sy tsikavitro tato ato tao anatin'ny zavatra mampalaza nalaza be ary tiditsika vahoaka malagasy dia ny lalao baolina foot iny atao amin'ny sehatra afrikana na ny CAN zany. Ny baolina foot dia anisan'ny bedesana ny ankizy rehefa mbola kely milalao baolina izy, zay anisan'ny bedy taloha hoe lozana milalao baolina fotsiny ny fianarana tsy atao, kanefa nafinaritra anay le izy, nafinaritra anay lalao baolina tamin'izany fotoana zany. Raha jerena ny zava-misy amin'izao fotoana zao amin'ny resaka CAN, inona ny vokatry ny lalao baolina zay nataon'ireo ekipa pirenena malagasy? Le zavatra nafinaritra totrany nahasoa dia mila iverina ihany zany. Fa ny ankizy zany tsy tokony ho bedesina sorarana be fahatany, fa nohony mbola tsy fahaizany manavaka an'le hoe inona ny mahasoa na mahafinaritra dia jereo aloha ny sitraposiny safidiny, izay zavatra tena ironan'ny fitiavana, dia volavolay mba andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay izy, dia eo no anompona an'Andriamanitra sy anompona ny firenena. Fa lay zavatra mahafinaritra tahaka an'io manko indray endrika isehoany lay zavatra mahasoa, le zavatra mahafinaritra endrika isehoany io, ka mila everina sy jerena tsara ihany eo amin'ny sehatra fanabeazana sy fampianarana zany zavatra zany, hoe inona le zavatra ironan'le sitrapo, le safidin'lay ankizy, lay tanora, ary inona ny zavatra tiany mba ampifanandrifina amin'ny zavatra mahasoa, mba ahafahana manao ny asa fanompona mandray andraikitra eo amin'ny fiangonana sy ny firenena. Ya, tantanina moa tia somary lavalava izy tia dia hovakina eto hoe ny tanora manana herijika sy finiavana tsara irosony amin'ny asa fanompona anatin'ny fonteny moa hoe matianina. Fa atao ahoana ny janonan'izay tsy ho lefy eo anatrehan'ny zava-misy rehetra, indrindra ny fahitana ny ataon'ny vétéran zay misy etateraka maha kristiana eo anatrehany andraikitra sahany.
andraso ohatrany tsy de mazava tsara amiko a ny fantanina apetraky Rovatiana Razafindrabe averiko kely hoe ny tanora manana herijika sy finiavana tsara hirosony amin'ny asa fanompona. Ny tanora manana herijika sy finiavana tsara hirosony amin'ny asa fanompona. Fatao ahoana ny janonan'izay tsy ho lefy eo anatrehan'ny zava-misy rehetra. Ny atao ahoana no tsy janonan'izay tsy ho lefy eo anatrehan'ny zava-misy rehetra. Indrindra ny fahitana ny ataon'ny vétéran. Ezaka ambany ihany fa tsy de mazava amiko satria ohatrany somary sarotsarotra mandray an'ilay fehezantena eo anatin'ilay fanontaniana teo. Ny tanora zay manana ny herijika tena ao anatin'ny tanora tokoa zay. Firehetana, hafanampo, ombam-pitiavana, tena ho zavatra. Kanefa matetika tsy tafavoaka, toa tsy mahazo toerana, tsy mahazo sehatra. Indraindray de misy koa ny olona zay atao efa tokony hiataka kely anga na efa tokony hisotro ronono na tahakan'izany nefa mbola midongo toerana, mbola eo ary miezaka manao ampimamba ny andraikitra sy ny fitantanana. Io zavatra io de mbola randratarian'ny fahantrana, mbola randratarian'ny fahantrana. Ny fahantrana zay teneniko hoe nanomboka ato an-tsaina, tsy fombiazana manomboka ao an-tsaina. Raha mijery ny firenena hafa akoatran'ny Madagasikara mantsy sika, akoatran'ny Malagasy de zao. Ny mpiasa zay miasa dia tsy andro zay atongavan'ny fotoana hisotrona ronono na retirety. Satria efa vonona sy miandry azy ao ny tombotsoa na ny valibabena miandry azy. Ary de betsaka ny mpiasa rehefa misotro ronono de reny hitatsika tonga ty Madagasikara reny manapitra ny androm-piainany amin'ny fifaliana eo amin'ny sehatry ny fizahatany eo amin'ny zavatra hafa, eo amin'ny zavatra tsara zany nyresahako. Fa tsika eto Madagasikara mampalahelo. Efa tonga fotoana tokony tsara ny sotrona ronono ny eo ampelantanana tsisy, ny vola retirety raisina ihany koa tsy mahazo vary ray gony akory, tsy maharitra andraisana ny vola fisotrony ronono manaraka akory. Ny ankizy mbola eo ny zafikely sy ny sisa, ny fianakaviana mbola mila toanana sy ny andraikitra adidy aman'andraikitra, de mihirimbelina eo midongo toerana eo mitady zay mbola ifikirana eo am'le zavatra atao ihany, de miezaka mbana sy manika le tanora zay de efa tokony hisonitra sy andraindraiky. Io no fijeriko fijeriko zay, io no antony mahatonga an'izay. Fa raha isika rehetra miara tonga saina, tsy mifanometsiny, tsy mifanilika andraikitra, fa na ny tanora na ny lehibe de samy mandinika hoe ahoana anao ampandrosoana ty fireneny ty alana am'izao fahantrana lalina mangeja tonga amin'ny toe-tsaina zao, de io ny lalana isio ny vahaolana. De miasa tsara ary manomboka tsy kelikely tsika, miasa mafy tsika, miasa amin'ny zavatra itapahombiazana tsika. Fa raha mbola kejay ny fahantranatsika de tsy maintsy misy foana zany io fikorontanana eo amin'ny fifandimbiasana andraikitra sy fahefana io. Satria ny olona eto Madagasikara andeha hisotro ronono aneny akabeazana am'izao fotoana zao de ohatrany hoe olona efa atosika ao any ambaravarany fasany, de mitsahatra amin'ny asa andraisan'ny karama io izy de miandry an'le fisotrony ronono kely. Raha misy koa ary zany fisotrony ronono zany fa betsaka ihany koa tsy mandray vola fisotrony ronono na de miasa raha betsaka no mbola tsy mandray an'izany zo zany. De eo no mampifikitra ny akamaroan'ny olona zany mbola eo amin'ny toerana anankiray ihany. Ny resaka sehatra fanaovana politika moa tsy resahantsika be de be satria misy ny olona zay atao hoe efa antitra efa lehibe manao politika de mampalahelo any izy reny.
mbola izy no mifikitra manao zay ana rehetrarehetra eo nefa mba tokony olona ipetrapetraka iala sasatra hitaiza zafy kely sy anao zay zavatra mahafinaritra anaperan'ny androm-piainany sisa kanefa tahoana fa ny vava tsy maintsy mihinana ny tena tsy maintsy mitady de ny fahatrany manomboka ao mitoetsaina izy de nitoetsaitsika zany ny atodo mihitsy no apahitana faombiazana mba anomboka tsikelikely le faombiazana de tafala amizay tsika ny farany misaotratsika rehetra zay ny fantanina voaray dia samy hotahin'Andriamanitra de mifarany eto ary ny fandaharana samedi biblika manatitra ny fisaorana ho an'ny teknisiana mpiaramiasa Andriamatora miandro sotsiory manatitra ny fisaorana ho antsika mpanaraka ny fandaharana rehetra dia samy hotahin'Andriamanitra tompoko.
kokoko ny vola nindesiko ny liba tame fiaignato nanako zalagnariagna nanakoko ny vola ny entiko nana no ny alefa terakarety zao nanja riverivery fagna tsy haiko ataoko tsy taombako nagnedoko teraza hefalany fagna tapakevitry zao agnatonanao tapakevitry zao agnatonanao atoko tsy taombako nagnedoko teraza hefalany fagna tapakevitry zao agnatonanao tapakevitry zao agnatonanao
piacciano ani Gesù si dammi pifalina oinu nansa sakini le ufananaku umekuni malahelu deunera kurewiza nalekuta inifanambakana